Faly miaravantsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra indray amin'ity takariva anankiray ity androany ako dia resaka olona anankiray izay anisan'ny malaza ao Madagasikara noho ny zavatra vitany. Samy manana ny lazany moa tsirairay fa ity olona ity zany dia noho ny zavatra vitany dia tsy izany fa i Mopera Pedro. Ny azo antoka izao mantsy rehefa any aoriana any rehefa maty olona io dia ankalazaina be omena maro-boninahitra ny anarany atao anaran-dalana izy boky iseho mikasika anazy ary ny fiangonana raha mety anangana azy olo-masina mihitsy ka izay zany ny antso anankiray izay efa mandehandeha any amin'ny Facebook sy any amin'ny tambazotran sosialy rehetra any hoe maninona tokoa raha ohatra ka amin'izao izy velona izao dia akalazaina sy omena ny lazany izany olona izany amin'ny fomba ahoana amin'ny fampahafantarana anazy aloha voalohany indrindra amin'ny olona sasany izay mbola tsy mahalala azy hoe izy zany Mopera Pedro zany dia faharoa amin'ny fanohanana ny zavatra ataony, fanohanana sy fanampiana azy, ary fahatelo dia amin'ny fianarana azy ho modely dian'izao satria matoa izy mahavita zavatra tsara dia azo atao modely izy zany amin'ny fiainana. Izay maha-modely azy indrindra no tena tiako asongadina eto. Ny hitako zany amin'izao fotoana izao dia hoe misy toetra efatra izay ananany mety hoe tokony ho sakana ho anazy kanefa tsy nahasakana azy mihitsy eo amin'ny fanatanterahany asa soa nataony. Voalohany indrindra aloha dia hoe noho izy vazaha izay fantatsika ihany fa tokony ho sakana zany raha betsaka ny miteny hoe ny vazaha dia mpanjanaka sy sahala amin'izany kanefa izy zany nahavita zavatra na dia vazaha azy. Ny faharoan'izay indray dia noho izy mpitondra fivavahana. Betsaka koa miresaka hatramin'izay hoe ny fivavahana no mitondra ny fanatrana ao Madagasikara, hoe ny mpitondra fivavahana mijery fotsiny ny tombotsoany sy ny sisa kanefa izy zany na dia mpitondra fivavahana dia nahavita ny asany ihany koa, nahavita ranatsoan'ny olona. Ny fahatelo dia noho izy tsy mpanao politika satria matetika raha tsy mpanao politika ao Madagasikara tsy afaka manao zavatra. Ny président sy ny député no manam-bola be ananganana fotodrafitrasa etseroa, anokanana zavatra etseroa. Rehefa tsy mpanao politika zany matetika dia sahirana amin'izay zavatra kanefa na dia tsy mpanao politika izy dia nahavita zavatra. Ary ny fahaefatra moa izay mifandraika amin'izay ihany dia izy mahantra, izany hoe tsy dia nanana zavatra betsaka eo am-pelantanany nefa nahavita zavatra. Ka eo angambany zany no hoe tokony hahatonga sainantsika malagasy hoe nahoana isika no tsy hahavita zavatra ho an'ny malagasy namantsika raha ohatra ka Mopera Pedro izay sady vazaha no mpitondra fivavahana no tsy mpanao politika malaza no tsy manan-karena nefa nahavita an'ireo zavatra ireo. Ka i Mopera Pedro zany dia tokony ho fitaratra ho antsika amin'izay. Marina fa betsaka ireo olona na fikambanana na association izay efa manampy ny olona fa mbola betsaka zany ny zavatra tokony ho atao. Tsy hiandro hoe vita zavatra ho an'ny olona 220 tapitrisa akory vao hanao zavatra fa na dia ho an'ny olona anankiray, anankiroa, anankitelo manodidina anao ariny dia efa zava-dehibe izay. Dia izay angambany zany ny resadresaka mikasika ny Mopera Pedro fa raha ohatra ka misy ny hetsika izay hanomezana fankasitrahana manokana anazy dia anisan'ireo izay anohana an'izany ako, anisan'ireo izay ampafantatra an'izany ary manainga antsika ihany koa mba ampafantatra an'izany hetsika izany. Dia misaotra antsika rehetra dia moa tompoko.